I Andriamatoa Jean Eric Rakotoarisoa dia nilaza ny hoe nisy fotoana nalaza ilay fiteny hoe ny mpanenjika tozoro afara ankehitriny anefa dia mampalahelo sy nivadika horera fa Madagasikara no tozoro afara hoy Jean Eric Rakotoarisoa raha nilaza ny heviny tao anatin'ny compteny. Fa i Andriamatoa sy teny randrianasolony aiko kosa dia nametraka fanontaniana ho an'olona rehetra nampomba ny fitondrana izany nampanohitra toy izao moa ny fanontaniana izay napetrany fanontaniana apetraka ho an'ny rehetra na olona mpanohitra fanjakana ianao na olona manohana fanjakana azo antenaina hampandrosy hanavitra anito Madagasikara ito ve ny fitondrana Rajoelina hoy izy teny raha nametraky ny fanontaniana ho an'olona rehetra indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Tompoko vavy sy tompoko lahajaina abonné alohan'ny chaîne antsika mialohany hanohizantsika ny resaka zay ataontsika ato anatin'ity vidéo ity ary aza adinona ihany koa ny manao j'aime ny vidéo sy ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity vidéo anankiray ity. Mba ho ary tompoko lahy, mba ho ary tompoko vavy. Tsara honenana ino no hanomboantsika ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity vidéo anankiray ity. Izy ity moa dia resaka lehilahy lehibe roa tratra nanao vola sandoka. Roa amin'ny 70 taona sy 57 taona izany no taonany ireto zokibe fetsifetsy reto ka tsy mahalala hoe mila miasa mafy vao mahazo vola fa tsy mandidy taratasy sy mandoko mba hitovy amin'ny vola tena izy. Fantatra tamin'ny alalan'ny angom-baovao fa misy olona manamboatra vola sandoka ao maro mandraisoa komina riralina tsara honenana sahany votry ka nidina ifotony ny zandaro tarihiny chef de poste avancé sarona niaraka tamin'ny fitaovana izy roa lahy ranon-javatra sy fitaovana samihafa taratasy mitovy didy amin'ny vola roa alina vola taratasy sandoka efa vita ihany koa ny tratra sy sarona tamin'ny izy reo. Zay moa ny mikasika an'ireny lehilahy lehibe roa izay nanao vola sandoka ireny ndeha resika ilaza ny trangan-javatra hafa indray teny Analakely Soarano mo izy ty haitrano nisy teny Soarano nahitana tranomay teny Analakely Soarano tokony tamin'ny ray ora teo. Raha ny fantatra dia toerana fametrahana entana io tranomay io nefa efa tonga teny antoerana kosa ny mpamonjy vona manao ny asany. Rehefa volazantsika ihany koa ny mikasika iny haitrano iny ndeha resika hiresaka kely ny mikasika an'ity tantinina Fabiola ity izay anisany tena nampihetsipony maro mo ny fihetsika izay nataony sy ny zavatra izay navoakany tao anatin'ny pejiny. Mahafinaritra afona ny manampy ny mpiarabelona amiko indrindra fa ireo zazakamboty hoy tantinina Fabiola ka nampanantena an'ireo ankizy tao amin'ny centre orphelinat ireo aho fa izay afaka fanadinana dia mahazo ordinateur sy tablety ary kity scolaire. Nohony zany hoy tantinina Fabiola dia tsy maintsy mitanterahako izany satria teny izay efa nomeko ary fampanantenana izay efa nataoko tsy manana ny ampy aho fa mahafinaritra any mifanampy. Ireto sary hitantsika ireto moa dia ny sariny amin'izany fanatanterahana ny fampanantenana izay nataony tantinina Fabiola izany ary isorana manokana ihany koa tantinina Fabiola noho ny fiahiny sy fanampiny ireto ankizy ireto. Zay ihany koa ny mikasika aniny tantinina Fabiola iny fandeha resika hilaza kely ity loharanom-baovao izay navoaka ny pejy polisy pirenena malagasy ity. Tratra ihany ireo nitifitra ny vadiny Benjakely voasambotra ny olona telo tomponantoka tamin'ny raharaha famakina Kasipointeny manjaka ilafy izay navoatifitry ny vadiny Benjakely ny 30 Aogositra lasa temo izany tranga izany. Raha tsy ahivina dia vola mitentina 24 tapitrisa ariary sy finday efatra no lasany ireto olondratsy ireto ka rehefa natao ny fanadahadiana dia tratra ihany izy telo ireto na dia mbola misy namany izy reo anankiray mbola karohina aza raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy polisy pirenena malagasy koa dia zaraiko aminareo rehetra ato mpanaraka an'ity chaîne ity mba ahatonga ianareo araka foana ny zavamisy araka zay matimatesako isanandro isanandro. Ny hidirantsika manaraka ihany koa dia ity hafatra izay nomeny andihy ity sady hafatrafatra mo izy ity no hanatranatra no navoaka ny tao anatin'ny pejiny dia zaraiko aminareo rehetra ihany koa izay takatra ihany no takarina ho izy miaina araka ny fetrany fahefan'ny volanao na inona hevitry ny olona aza miaina amin'ny alalan'ny fijeriny izy reo fa izay takatra alovony tiana hoy andihy tao amin'ny pejiny. Marina loatra moa izany hafatra izay nomeny izany ary tsy azo lafina
fa tena zay tokoa ny tokony hatao satria raha manenjika ny zavatra tsy takatra ianao dia lasa hangalatra ny hafaranao ary lasa hamosavy ihany koa. Ny manaraka izay ho resantsika dia mikasika an'ity mpanakanto malaza izay tena manana ny lazany ity sady international moa ity mpanakanto ity. Ny vahiny tao amin'ny Solanga izy ary anisan'ny tena nanaitra ny maro ny fanehoan-kevitra izay nataony sady ity mpanakanto ity raha teo rehefa maneho ny heviny dia be dia be ny olona babo sy tia ny fanehoan-kevitra izay ataony. Tsy iza moa izany fa mpanakanto Ramora Favori. TD Ramora Favori dia efa nifoka rongony 7 taona klasy TD teny amin'ny EPP. Ramora Favori dia efa nifoka rongony saingy efa afaka tanteraka izy ankehitriny. Mampanofa baby foot, mivagotra biriky, mandeha mitety tsena, mivagotra ny sanganasany no antonasany. Nanamafy ihany koa iraneny fara fa tena mahafinaritra ny miara-miasa amin'ny Ramora Favori. Hentitra izy ary mahaloa vola tsara, mpiara-miasa izy ireo fa tsy miaraka na hoe pisipa araka ny eritreretiny maro. Isan ireo lehilahy tena sambatra Ramora satria tena mahakarakara azy ny vadiny. Ireo no isan'ny nambarany Ramora Favori sy iraneny fara rehefa ny vahiny tao amin'ny Solanga. Apetraka tsika hatreo ihany koa ny mikasika aniny Ramora Favori iny ndeha resika hilaza ny zavatra hafa indray. Ity anankiray izay ho lazaintsika ity mo dia resaka mpamily taxi Brosy Roalahy na iditra amponja Vonjomaika ny talata tao Mevatanana. Ny antony nampidirana izy ireo amponja dia nahatratrarana rongony roa gony tao anatin'ny fiarana izy ireo raha hihazo any Antananarivo tamin'ny zoma lasa teo. Colis nampiakarina teo ambanja ireo moly ireo. Raha ny fanazavana voaray mikasika an'ity tranga mpamily taxi Brosy Roalahy izay nahiditra amponja Vonjomaika ity. Zarainay moa izany mba hatonga ianareo aharaka ny zavamisy. Zay moa ny mikasika an'iny mpamily taxi Brosy iny. Ny hamaramparanansika ity video anankiray ity dia ireto sary hitantsika ireto raha araka ny voatahiry ao anatin'ny carnet de Madagasikara ary toerana misy ao a Madagasikara raha teo moa ireto toerana ireto. Fagitra zafy-maniry moa ireto toerana hitantsika ireto, hita any amin'ny fagitra ankaikin'ny Ambositra faritanin'ny Fianarantsoa any no ahitana azy. Anisan'ny mampiavaka azy ny fahaizan'ny mponina ao mamolavola sary sokatra vita amin'ny hazo. Toerana mahatalanjona no sady efa fantandaza hatrany ivelany moa ity toerana ity. Ka azo tsidihana ary rehefa malalaka ianao dia mba afaka manao vakansy amin'ity toerana ity fa tena mahafinaritra ka tena mahafinaritra ity toerana ity sady kanto ary ny olona any raha te dia tsotra ka tena tsotra ary mahay mifandray amin'olona. Tompoko vavy izy tompoko lahajaina, zay ihany koa ny namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo rehetra na vita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy halavena ny resaka metra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.